Tompomasy kosa eo amin'ny tontolom-baovao ara-pahasalamana ary resadresantsika indrindra moa amin'ny vahiny iray amin'izao alina izao dia tsy izay fa Dr Hjra Leontine izay avy eo amin'ny association d'appui à la radiothérapie et l'oncologie de Madagasikara na aroma dia faly mandray anao Dr Leontine. Misaotra indrindra tompoko nandray anay eto dia miarabany mpijery rehetra miarabanao kodina zany. Araka ny efa nalefa ihany ampahafantarina ihany moa anatin'ny hainao manjery dia misy ny hoe andro natokana ho an'ny homamiadana na ny hoe journée de cancérologie izay ho tanterahana manomboka amin'ny alatsinainy izao manahoana ny mikasikasika an'izay. Etsika efa fanaon'ny aroma sy ny service oncologie isa-taona zany ny manao ity journée de cancérologie ity ka maka aloha hevitra anankiray izay isa-taona zany. Amin'ity taona ity dia naompana amin'ny hoe ny homamiadana amin'ny lafiny rehetra, le cancer dans tous ses états no ho velabelarina amin'izany. Manahoana ny fandaharam-potoana ao anatin'izay hoe journée de cancérologie amin'ny alatsinainy izay. Matetika moa zany isaky manao famelabelarana ohatran'izao zay dia misy ny eto Antananarivo, misy ny ivelany Antananarivo ka ny alatsinainy sy ny talata zany dia eto Antananarivo no atao le izy eny amin'ny hôpitaly eny Senossoa. Ny antony ny fidianana an'io toerana io dia satria manokatra toeram-pitsaboana homamiadana ny eny zany ka dokotera niara-niasa taminay tao amin'ny niofana tao amin'ny hôpitaly Ravangendrena Vala ihany moa zany fa miaramila no manokatra an'izay toeram-pitsaboana iny izay dia araka ny efa nataonay koa tamin'ny herintaona tany Fianaratsoa satria nisy vao nisokatra anankiray koa tany Fianaratsoa tamin'ny herintaona. Izavo moa no antsoina anatrika an'izay hoe famelabelara-kevitra izay dia inona marina no tena ho resahana moa zany momba izay hoe homamiadana amin'ny endriny rehetra izay. Dia antsonina zany voalohany indrindra aloha ny dokotera rehetrarehetra satria famelabelarana ho an'ny dokotera moa no atao hoe ho amin'ny mpitsabo kanefa koa misy fanentanana ho an'ny sarababem-bahoaka satria tsy zahay mandeha rery akory no ao fa miaraka amina tropy efa mpanao teatra efa mpiara-miasa aminay hatramin'izay ny tropy miangaly izay manentana ny olona amin'ny alalan'ny hetsika sy ny fampahafantarana isan-karazany ny fisorohana sy ny fitsaboana an'ity homamiadana ity dia ny tanora mpanao fikarorana ao amin'ny fitsaboana ny homamiadana moa zany dia anao famelabelara-kevitra ireo efa zokonjokony kosa dia ametraka ny antsointsika hoe mise au point amin'ny fandraisana tanana ny homamiadana. Manomboka amin'ny valo sasany ny fotoana zany ny amin'ny alatsinainy sy ny talata ka mandra-pahatonga ny amin'ny ray sasany vao mitapitra amin'ireo andro roa ireo. Ho anareo avy eo anivony hoe aroma association d'appui à la radiothérapie et l'oncologie de Madagasikara izay manahoana amin'ny fahitanareo an'izay hoe fivoarany fitsaboana ny homamiadana izay eto amintsika. Amin'ny ankapobeny aloha ny resahako tsy ny eto amintsika fa eran'izao tontolo izao dia faran'izay mandroso satria mitombo hatrany ny taham-pahasoranana. Farany eto amintsika kosa ny jerena dia misy ny olana izay sedraintsika teny tsy fananantsika n'ilay antsoina hoe radiothérapie izay anisan'ny zava-dehibe indrindra amin'ny fandraisana tanana an'ireo olona von'ny homamiadana satria misy karazana aretina izay tsy azo tsaboana raha tsy amin'ny radiothérapie ihany. Na izany naty izany nefany dia mandroso ny fitsaboana satria ankoatr'izay dia manana ny hety mandray an-tanana ny akabiazany homamiadana. Tiako ampiana kely fa rehefa vita ny eto Antananarivo zany dia andeha ho an'ny Sainte Marie zahay araka ny fangatahany zareo any Sainte Marie ny dokotera sy ny marary satria misy marary io any dia sady anao consultation zany zay no anao famelabelarana ho an'ireo mpitsabo. Dia ina koa sara ny afatra fanentanana amaranantsika ny resadresaka Dr Hjra Leontine. Ny afatra voalohany aloha dia
manentana ny mpitsabo rehetrarehetra mba ho tonga anatrika an'le reo fotoana ireo ary manentana ihany koa ny vahoaka satria amin'io zany fotoana ampahafantaranay sy anetananay misimisy kokoa ny saravabe-bahoaka amin'ity homamiadana ity ampahafantarana azy zay zavatra tokony atao rehetrarehetra mba hisoroana sy hiadiana amin'le homamiadana. Eny ary dia misaotra indrindra ninao docteur Leontine nitondra n'izay fampahafantarana sy fanazavana izay dia mirahaso indrindra nareo tompoko.